Nefatra nareo manova ampitatana Antananarivo ao anatin'ny taona. Fa matarina le temps ny hevitra noentinay dia le tanjona misy continuité le izy. Zany hoe nareo zany nahiova olona impy ireo raha tsy ho tafa mihitsy io. Dia tena zavatra mahagaga mihitsy maninona raha tsy natao budget Antananarivo nandritra nyity taona ity tokony tamin'ny volana août tokony natao fa nareo matory atoandro. Zareo troisième fois mifidy mapara. Zahay troisième fois mpanohitra tsy miaraka amin'ny mapara mihitsy fa zareo rehefa tonga amin'ny Assemblée nationale dia mifidy monsieur Justin Toukely président de l'Assemblée nationale. Tsy marina zany toavina 100%. Tsy marina zany fijery zany. Mbola tsy solombavambahoaka ianao dia manana izay fijery zay fa misy rafitra anatiny zany hoe fitantanana ny ao amin'ny antenimieram-pirenena zany. Nandravarava tao amin'ny fandarana dondresaka itoavina Rahalampomahay. Kofina saika tsy nahita tenenina ny pomban'ny filoha Andry Rajoelina sy mpanaradia ny mouvement Gasikara. Tsy tena mpanohitra ho izy ny mouvement Gasikara satria nampandany an'ny Irmara tena nivona teny meram-pirenena. Irmara kosa ho izy dia matory atoandro. Ekena ho izy manao izay farahiriny amin'ny famahana olana eto amintsika fa tsy hita hoe aiza ny vokany. Vahiny efatra samihafa no nasaina tamin'ny fandarana dondresaka tamin'ny 4 Novambra 2024 lasa teo. Ny vahiny voalohany Toavina Rahalampomahay, mpanolo-tsaina munisipaly, mpanaradia ny Tahina Razafinjoelina. Ny faharoa, Tintin Ravonson, staff ny Arlala Ramanantsoa na mpiaradia amin'ny fitondrany Andry Rajoelina. Ny fahatelo, Dera Rabarjon, solombavambahoaka Irmara voafidy tao Isandra. Ary ny fahaefatra farany dia Zo Nantenaina, staff ny mouvement Gasikara. Mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara kosa no nandrindra ao anatin'izany ny Abraham Marazafy sy Sibela Randremazava. Ndao ary. Anisan'ny teraka resabe amin'izao fotoana izao ny tsy fitovian-kevitra ao amin'ny fanoherana noho ny fisiany saritsarina mpanohitra. Samy milaza azy ho tena mpanohitra daholo ny ankabetsahany antoko politika eto amintsika. Ho an'ny pomban'ny Tahina Razafinjoelina dia mahatsikaritra fa izy ireo no tena mpanohitra satria izao raha ny toejava misy eny anivona teny meram-pirenena dia ampilazana fa tsy misy herin'ny fanoherana intsony ao anatin'ity androm-panjakana ity hoy Toavina Rahalampomahay. Proof dia zao lany tamin'ny salanisa 100 ny filohan'ny anteny meram-pirenena Toukely Justin. Midika izany fa ny fanoherana rehetra tena anivona teny meram-pirenena dia ny safidy nandatsabato ho an'ny Irmara. Enina dia mouvement Gasikara aza hoy Toavina Rahalampomahay. Ary tsy nafaly ny staffin mouvement Gasikara zany resaky zany satria manimba ny imagen'izy ireo izany. Izy ireo raha teo efa mivohy foana ao amin'ny tambazotra tserasera sy televiziona maro samihafa sy gazety fa izy ireo no tena mpanohitra. Araka izany tsy fantatry ny Toavina Rahalampomahay ny tena zava-misy eny anivona teny meram-pirenena mahatonga azy miteniteny fahatany. Ny ekeny Toavina Rahalampomahay ihany mba tsy fandirana tamin'ity adievitra dondresaka ity. Ny adatra aloha dia mazava ho azy fa zaho irery aloha ny mpanohitra eto. Nisy député tamin'ny Ankolafia fa milaza mpanohitra tafiditra ao anatin'ny anteny meram-pirenena fa hitantsika mazava tsara fa nifidy an'Andriamatoa Justin Toukely amin'ny 100 ry zareo rehefa tafiditra tao. Mazava ho azy fa tsy afaka nanohitra mihitsy zany reny olona reny nisy fotoana nge maro anisa izahay mpanohitra tao amin'ny tanàna Antananarivo kanefa dia rezy foana zay tao satria misy tena tsy manohitra mihitsy fa saritsariny fotsiny. Tsy nijanona hatreo Toavina Rahalampomahay fa mbola nitohizany. Tsy tena mpanohitra ihany koa i Andriamatoa Marc Ravalomanana ho izy. Proof rehefa nosakana ny fitondram-panjakana fa tsy afaka mirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna izy dia nijanona tsotra izao tsy niady akory. Ny tena mahatsikaiky ho izy tsy mba niresaka tamin'ireo mpanohitra hafa na vovonana hafa avy amin'ny fanoherana izy fa tonga dia ny zanany no narosiny isolo azy. PDB ny zavatra niainga teo PDB moa miteny hoe fa maninona tsontsy fandefitra maninona mitso candidat unika dia hitanao tsara mihitsy izy teo Andriamatoa Ravalomanana Marka no nilatsaka dia nonjay izy nasorona reo mapara dia izy tsy mba niady akory tsy mba nijoro izy tsy mba nitohizany le izy fa vao maika koa izy nilefitra ataoko fa 5 taona izy. Inona moa no problème an'teo raha ohatra hoe nitohizany le tolona fa nilefitra izy dia tsy mba niresaka taminay akory izy hoe ahoana fa mbola zanany ray mbola nalefany teo ahoana moa fomba ataonao amin'izany zavatra zany. Mazava ho azy fa manana candidat zay ary izahay no tena mpanohitra eto amin'ity firenena ity. Nahazo aina ny Irmara manoloana ity toetra raha ity. Nilaza ny heviny solombavambahoaka Dera Rabarjon, solombavambahoaka Irmara zay pomban'ny filoha Andry Rajoelina tsy matotra ny avy amin'ny fanoherana. Tsy miray hina miady an-trano
any ka rehefa hanendry olona ho candidat amin'ny fifidianana mifanesy eto amintsika dia olona ray ihany no avadibadika araka izany ho izy tokony andamina ary andrafitra tsara ny tena fanoherana ny avy amin'ny fanoherana ho ity solombavambahoaka Irmar ity. Miresaka an'izay resaka fanoherana izay aloha za zany dia toditra am'le hoe za irery ny mpanohitra fa sao dia mba tokony restructurena mihitsy aloha resaka fanoherana nareo io. Nareo koa ny anao ny teny teo hoe Ravalomanana tsy niezaka nanohy an'le tolona fa par contre tsy manana olona mihitsy ve le ekipa mpanohitra koa tsy maharesy lahatra le vahoaka e satria le olona filoham-pirenena teo ihany ndray alatsaka mera ndray dia avy tsy haiko hoe alatsaka jusqu'à tray zany le izy teo même député ndray navadika mera ndray tokony misy zavatra restructurena mihitsy ve sa ina ny olanao fa raha mbola io aloha zany ho anay fijeriko anazy zany dia misy zavatra miady atrano tsy misy milaminao fa manoloana ny fivoizana fivakisana ao amin'ny fanoherana zay nanontany ny mpanao gazety ny TV Plus tamin'ny pomban'ny Gasikara Fenso hoe aiza ho aiza marina ny toerany misy ny mouvement Gasikara centriste ve sa mpanohitra tsotra zao sa pomba fitondrana namaly ny pomban'ny Gasikara fa tsy centriste izy ireo fa troisième voie zany hoe manohitra ny zavatra tsy mety ary miezaka tsy miditra amin'ireo antoky lehibe eto amintsika toy ny Mapara sy Tim satria efa leo ady politika ny antoky lehibe ity ny mouvement Gasikara fa indrindra ny vahoaka malagasy. Araka izany ho izy ny mouvement Gasikara dia mirona bebe koa amin'ny filan'ny vahoaka miady amin'ny fantrana ary mitondra vahoaka ho lavitra ny disadisa politika. Ny mouvement Gasikara efa ambenimbeny avery ny Gasikara Fenso fa tsy centriste tsy izay troisième voie io zay le izy io zany iry anankiray ohatra ny rehetra misy manohatra zay amina zavatra hita fa tsy mety matoa zay mijoro androany misy zavatra tsy mety ao fa tsy hoe anohatra samihafa manko le lokona mpanohatra zay foana le mazatra zany na hoe lokona tomba fanjakana io zany le lana io fanao politika io fa misy nouvelle pratique hoentinay ao zay mahatonga anay tsy miditra amin'ny adila politika fa hoentinay zany le hevitra hoe efa io foana ny zavatra miseho fifandomana antoky lehibe anankiroa eto amin'ny tany sy ny firenena dia raha mbola hiditra amin'ny sehatra io koa ianao dia mbola namafy le olana efa misy ao zay le mahatonga ny mouvement Gasikara troisième voie mazava tsara zay satria moa nanindraindra mafy ny pomban'ny filoha Andrajoelina fa hoe tena miasa ity fitondrana Andrajoelina ity mahitsy dia mahitsy ny valinkafatry toavina Rahalambomahay pomban'ny Tahina Razafinjoelina naka ohatra ray fotsiny izy amin'ny ity tsy fahombiazan'ity fitondrana ity dia tsy inona zany fa ny resaka jiro ekena ho izy fa tena manao ezaka ny fitoram-panjakana fa ninonino nataon'izy ireo dia tsy voaverin'izy ireo ny jiro manao ezaka maximum ny fitoram-panjakana ao anatin'izany filoha Andrajoelina fa tsy misy vokany nitodika manokana ho an'ny tanàn'Antananarivo izy hoe na dia eo azany tsy fahombiazan'ny fitoram-panjakana mamahaolany rano sy ny jiro dia manana vahaolana amin'izany i candidat Tahina Razafinjoelina sy ireo mpanaradia azy ary efa mipetraka tsara ny programa sy ny tetibola anaovana an'izany tsarain'ny vahoaka avy eo mantany anay ianao restructurena ny mpanohitra fantaniko dia hoe nareo hoe tsy mahita olo-kafa ohatrany aminay zany zao valiko anao dia hevitra no entina le olo tsy tsangan'olona manana hevitra zay fa misy olona afaka mitondra le hevitra dia afaka mitondra fa ny atsika avelatsika maly le olona ve tsy azo hovana mihitsy fa tsy maintsy le olona io ihany taritina nareo misy no manova olona inefatra anatin'ny taona ao anatin'ny taona reo inefatra manova olona eto Antananarivo zany mety foana io avelatsika maly taovina dia mifanjefynareo mamaly valiko aloha anao nametraka fandiny restructurena mpanohitra zay mihitsy mahatonga anay manao fifidianana mirotsaka zay hovidiana restructuration ampanohitra zay natao hoe mirotsaka fifidianana ny faharoa mikasika ny jiro sy rano mamontena ihany nareo Mapara satria nareo zany manao ezaka be mihitsy dia mbola maty ihany ny jironay ka tsisy ezaka afaka ataonareo mihoatra n'intsony fa tsy ho tafavelonareo io jiro ka aloha projet ozy ianao nresahana dia zay manana dia nareo zany mieritreritra fa nareo matavelonao anao miracle mon ami efa misy io zarainay 622 roa amby roapolo sianjato no jiro solaire dia milaza ve zay fa voavelonareo ny jiro faharoa samy karakaraha commune no reto amse amin'izay resaka herinaratra zay ny aiky ity solombavambahoaka avy any Sandra ity fa tsy misy herinaratra any amin'ny toerana misy azy ireo tandremo sao dia diso fiaino fa tsy resaka délestage no eto fa tsy misy mihitsy ny herinaratra any amin'ny district zay misy azy fa na dia zany manao fitondrana trany izy ary mankasitraka ny ezaka ataon'izy ireo toy ny hoe efa manao ny ainy tsy ho zavatra ny ao amin'ny ministerany angovo
hitaraka ny herinaratra makany amin'ny distrika zay misy azy ireo. Hoy ity solombavam-bahoaka voafidy tao Isandra ity. Apiko kely aloha fa ny programan'ny filoham-pirenena zay tena efa miezaka mitady hevitra rehetra ahafahana mamany olana io ary ifonako eto nataoko hoe tsy maminatra miteny an'izany fa misy namana ray aman-dreny ataoko hoe ny SG ny énergie ohatra tsy mandry alo atsonao amin'ny valo dia manontany mbola any am'barao nganao zany mbola any am'barao satria mitady hevitra koa zahay taritana ny jirama any Isandra ny anay rery ny district tsy misy jiro amin'ny district rehetra Madagasikara dia miara misalamy jirama zahay ao manao étude hitarika ny jiro makany Isandra tiako tena hoe ny filoham-pirenena zaina dia tena fa manao ny faraherin'ny ny ekipa teknika ao manao ny faraherin'ny ahafahana mamany olana io ary za mino fa tsy ho ela kory zany zavatra zany dia efa ivasa ny zavatra zany. Ankoatr'izay ny laza mahitsy ny vantana tamin'ireo mpomban'ny filoha Andry Rajoelina mpanaradian'ny volomboasary itoavina Rahalambo Mahay. Tsy maharesy lahatra hoy izy ny kandidat totry ny fitoram-panjakana satria zao efa nanao izay farany hery ny fitoram-panjakana hanatsarana ny tanàn'Antananarivo fa tsy tafavoaka izany. Efa nefatra no nanova ny mpitantana ny tanàn'Antananarivo nefa tsisy apoaka na ray azy. Arak'izany hoy itoavina Rahalambo Mahay matory atoandro ny volomboasary ary tsy miasa. Itoavina Rahalambo Mahay masamy laza fa na hanova impiry ny mpitantana Antananarivo ny fitondram-panjakana dia tsy ho tafavoaka mihitsy io satria izy ireo mihitsy no tsy mahay mitantana. Tsy hizaka ny mpomban'ny fitondrany zany filazana hoe matory atoandro zany. Faharoa manontany ianao teo hoe tsy misy olona ve inefatra nareo manova manova mpitondra Antananarivo inefatra nareo manova mpitantana Antananarivo ka nazavako an'izany nge dia hoe le hevitra anay na iza no mitondra an'io na iza ny kandidatanay tsy mandeha amin'ny loana avaliko anao tsy misy ninona mandeha amin'ny loana gaga angamba ianao androany inefatra nareo manova mpitantana Antananarivo ao anatin'ny taona ka fa tsy mahatarina le tany ny hevitra no entinay dia le tanjona misy continuité le izy zany hoe nareo zany naiova olona impireo raha tsy ho tafa mihitsy io raha izay faharoa inefatra nareo manova olona eto Antananarivo tena mahagaga mihitsy ny tenenina hoe mpanolotsaina munisipaly eny tompoko satria voaka ny didim-pitsarana zany hoe mbola maintenu zahay dia tena zavatra mahagaga mihitsy maninona raha tsy natao budget Antananarivo nandritra ny titonty tokony tamin'ny volana août tompoko ny natao fa nareo matory atoandro dia ny zavatra mitranga zany amin'ny janvier tsy manana budget indray Antananarivo dia nareo milaza hoe mikarakara Antananarivo efa vita fifidianana amin'izay efa vita ny fifidianana amin'izay zany hoe vondray tsika tamin'izay niditra tao amin'ny Antananarivo tamin'ny team ny solonay dia tsy namela budget ny team zao indray zany tsy niraisinareo indray le lesona dia mbola tratra indray nareo variana tsy fatorina nataonareo raha misy continuité nge zany dia namaly an'izay resaka Irmara matory atoandro zay ny mpomban'ny fitondrana Tintin Ravonson ary novaliny ihany koa ny resaka fisolosolonana ny mpitantana ny tanàn'Antananarivo na misolo PDS matetika aza ny mpitondra fanjakana dia tsy tokony olanareo avy amin'ny fanoherana izany hoy ity Tintin Ravonson ity. Misy antony manokana matoa soloina ohatra ny PDS teo aloha ny arana hita fa nodimandry ka tsy maintsy nosoloina. Teo indrindra itoavina Rahalambo Mahay tsy maintsy niditra tamin'ity resaka ity satria somary mampametra-panontaniana ihany na lasa ny PDS teo aloha satria zao novoizina tamin'ny vaovao an-gazety fa lasa namitahiraka ny andafy ny PDS teo aloha tampotampoka teo indray lazaina fa maty dia tsy fantatra hoe nanahoana. Tsy maintsy notapahany mpomban'ny fitondrany zany satria resaka tsy hananana proof hoy izy tsy tokony hitarina lavabe. Azo eritreretina tsara hoy izy rehefa namitahiraka tany ny PDS teo aloha dia maty dia zay. Ary zay zavatra izay no nahatonga ny fitondram-panjakana ny solo PDS indray mandeha izay nametrahana ny Arilala Ramanantsoa fa rehefa nilatsaka vidinao be ny tanàn'ny Antananarivo izy dia tsy nanan-tsafidy ny fitondram-panjakana ka tsy maintsy ny solo PDS indray mandeha. Ole famitahana isanandro manendry PDS nareo ray volana alanareo indray le PDS fa Antananarivo anga kilalao manendry PDS ray volana dia afafa ngizy madame Arilala ray volana fosika izy nitao sasa anao verina tsy am'le lazainao teo aloha vetivety ozy ianao hoe namitahiraka izy dia aveo dia narary nga tsy possible zany possible nge zany hoe namitahiraka dia narary teny mpandinany mantenenao ihany zany le version zanasa aloha possible ane zany fa aza miteny hoe langy zany satria tsy manana proof ianao dia ny faharoa indrany amin'ny resaka hoe amin'le fanalana sy fanoloana PDS misy antony matoa soloina ilay izy iny le antony voalohany teo zao hoe atao ministre monsieur Nana Lestrand zay dia ina ny antony aza antanina fa izy antanina
fa ny iny fa lasa nodimandry a tompokolahy raha manambitana de tsy maintsy solonany de iny a fa misolo any PDS ary lala any a de nidikan'izany hoe zany hoe tokony tsy nirotsaka ho fidina zany ary lala fa tokony hoe mijanona PDS atao kilalao Tananarivo tsy naharesy lahatra ny toavina rahalambo mahay zany valinteny zany no tsindriandray mandeha efa 5 taona ny olona avy tao amin'ny fitondrana no nitantana ny tanàna Tananarivo fa tsy navita ninina fako mivangogno maimbo lalana ratsy sy ny sisa nefa de niasa ankalalana tsy nisy nanelingelina ny ben'ny tanàna nizaniza tsy afaka ilaza fa tena mandrosa Tananarivo enina dia PDS aza efa nilaza fa marifo Tananarivo ho an'ny toavina rahalambo mahay de zao raha tena mahay mitantana tokoa ny olona tonga amin'ny fitantanana tanàna Tananarivo dia tena androso tokoa tanàna Tananarivo ary tahina Razafinjoelina efa vonona amin'izany rehetra zany efa mipetraka daholo ny planina sy programme nasa rehetra entina anaovana izany de mpanohitra hitanareo fa niakara teto midony resaka teto fako ny embouteillage tsakijana tamin'ny andro madame Lalao Ravalmanana mazava zay isaky ny décembre de miveriny foana ny resaka fako nandritra nefa 5 taona zany zao ny mapara no tantana firenena tantana Tananarivo tsy nisy ninina nandeha teto tompoko ary ny candidat zay toananareo ny candidat de toananareo anatin'ny vidéo de miteny hoe marefo Tananarivo izy PDS milaza hoe marefo Tananarivo zany hoe tsy misy dika manao hoe izy fa izy tsy miteny tsy afaka manao ninina mihitsy ka mitsila delion ka zany tena bravo mihitsy marefo mihitsy honnête zany izy ny teo marefo na Tananarivo nefa nareo no tantana Tananarivo nandritra nefa taona anareo ny flou anareo ny assemblée nationale anareo ny maire anareo ny conseil municipal tsisy ninina mandeha teto zany hoe tsy condition mihitsy zany io na inona fa zao vaolana nenay de vaolana Antananarivo tompo manana ny volany ohatra fotsiny zany Antananarivo 85 km², Antananarivo 4 millions manomboka latsinainy ka hatramin'ny zoma 2 millions rehefa sabotsy lahady Antananarivo manana ny volany anazy tonga de makany amin'ny caisse commune ny FPB tonga de makany amin'ny caisse commune panneau publicitaire tonga de makany amin'ny caisse commune raha mahay tompoko ny mpitondra Antananarivo zay tao anatiny zay mbola ao anatiny zay mahita ny anaty vilanina de miady tamin'ny pandobary raha mbola miady amin'ny pandobary raha Antananarivo mitantana ny volany tafavoaka Tananarivo zara raha misy 30 milliards ariary ny vola miditra eto amin'ny tanàna ity nefa ny raha mahay ianao tafakatra 100 milliards ariary fa inona nataonareo conseil municipaux inona nataonareo ao zarery tompoko nanao amandoma inona ny antony zany satria tsy manomba nefa BDB nazava-panohatra anatin'le conseil municipaux ary izay ihany koa ny mamarina ny vidéo tsika androany azadino misabone sy manisy izay man'ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray